Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fiadanany tompo ho aminao sy ny ankohonanao Oliviana ianarako voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany no ijoroako vavolombelona eto nisy fotoana voafatotrana fanaratsy tao anatina fazarana ratsy zany hoe voafatotra tao anatina fazarana ratsy dia lasa nitsofoka tamin'ny alalan'izay ny fanaratsy zany dia nangeza tato anatiko tato ilay izy tsy mbola nalala an'izay aloha hoe nisy an'izay zavatra izay tato anatiko tato fa nisy fotoana misy an'izay hoe groupe ny fiomanana izay dia tao anatin'ny andro ny confinement voalohany indrindra ilay manao vavaka par online izahay dia tany anatin'ny messenger call messenger no niandohan'ilay izy voalohany indrindra dia tao nisy ny fianarana baiboly par online dia avy eo ny ova tany anatin'ny site Just Talk izay antsoina hoe Just Talk mitovy amin'ny Zoom ihany dia nitoy tany ny fianarana baiboly nianatra ny tenin'Andriamanitra navita ny testameta vaovao tao anatin'izany tena nilona nianatra ny testameta vaovao zany hoe za aloha efa mbeazina tamina kristiana mbeazina tamina finoana kristiana efa mbeazina ihany koa tao anatin'ny fanomponan'ny tompo fa zany hoe mbola tsy dia tena niditra lalina ary mbola tsy dia tena nahalala marina kokoa momba amin'ny baiboly dia tao anatin'io nisy fotoana ihany zay efa nianatra baiboly tany amin'ny fiangonana fa tsy todika hatramin'ny farany ilay izy fa tao anatin'ny jour de confinement nidirana tao anatin'izay groupe par online izay nanovanay izay fianarana baiboly izay groupe ny fiomanana ho any an-danitra dia nanomboka tao no volavolany Jesosy tamin'ny alalan'ny teniny ny volavolany kasihan'ny fanahy masina ihany koa tao anatin'izay dia nanomboka nangetaheta dia nanomboka misisika foana eo amin'ny adiny roa sasany eo izay no mianatra an'izay baiboly izay nanomboka tao ny tena nahaizako bebe kokoa momban'i Jesosy Kristy ary nahalalako ny zava-miafina maro sasany ao anatin'ny baiboly sy zany hoe tenin'Andriamanitra zany ary tao anatin'izany ihany koa natsapako hoe ay miexiste amin'ny fiainako kay Andriamanitra ay velona kay Jesosy efa nampafantarana anahy fotsiny ohatran'ny hoe fampianarana tamin'ny taloha reto zao hoe la passion de Christ dia mijery andreny ankizy dia mianatra sekola lahady fa tamin'izaho efa lehibe zany hoe efa fotoanany mahatanora anazy zao dia tao anatin'io groupe kely io no tena nahaizako bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra dia tao anatin'izay fisisihana fianarana ny tenin'Andriamanitra izay no nifanginy Jesosy tao anatin'izay nampahafantariny tao anatin'izay ny fomba fiasany rehetrarehetra sy nahalalako hoe misy fanaratsy mangeza sy manandeva atao anaty tamin'ny alalan'ireo fazarana ratsy izay namatotra anahy dia tao anatin'izany isaorako Jesosy fa nampiasa ny mpanompony izay notendreny tao anatin'izany nataony fitaovana nanafaka anahy tao anatin'izany gezany fanaratsy démonie zany ary tao anatin'izany no nanaovana ny délivrance na ihany koa famoahana an'ireo démonie zany hoe nesana zany no navoahana an'ireo démonie tao anatin'izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa tanteraka ilay teniny hoe raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa ianareo satria taty anatiko ilay finoana rehefa nalala andriza dia nangetaheta be amin'izay tamin'ny finoana hoe za Jesosy te ho afaka afao anatin'izany ahako ny fa mangeza anahy satria misy fotoana tena lasa mihatraika amin'ny vatako ilay izy mavesatra ny lamosiko marary ny lamosiko tao anatin'ilay izy zany fa rehefa natao an'ilay nesana tao anatin'ilay délivrance sy famoahana démonie io dia tapre an'izay dia tsapako tena hoe maivana ny tenako atsapako tena hoe nahazo fanafahana tao amin'ny Jesosy Kristy dia voninahitra ho anazy rery ihany farakaraka ny rosonao ao amin'ny Jesosy Kristy ary acceptenao azy amin'ny fiainana tena hoe décidé mihitsiny ianao ohatrany hoe ianao andeha hanambady zany rehefa hanambady ianao dia tena raha tianao ny olo tianao raha tianao ivadinao iny dia maharaka an'ilay teny soratra masina izany hoe andao an'ny ray aman-dreniny izy ka andeha hikambana amin'ny vadiny dia ohatran'izay mihitsy hoe avelako dada sy ny satria tiako ilay vadiko dia andeha hanaraka anazy dia ohatran'izay mihitsy ny fandraisana ny Jesosy Kristy tena hoe nampiariko ohatran'izay mihitsy ny fandraisako an'i Jesosy Kristy hoe raha tena tianao Jesosy dia misy zavatra avelanao amin'ny fiainana misy zavatra sarahanao amin'ny fiainana dia tena manaradia an'i Jesosy Kristy ianao fa rehefa tena manaraka anazy ianao dia miasa ao amin'ny fiainanao Jesosy ary tena hoe velona zany miara-miaina an'i Jesosy Kristy zany ary tao anatin'izany ihany koa ny atsapako hoe
ay ve ohatran'izany zany tena fiadanana amen Jesosy ianao zany tsy fiadanana natao tanana tsy fiadanana nomeny fifaliana amin'izao tontolo izao mahazavatra ianao dia falifaly raha pitso nefa ianao mitomany mandrobona sy ohatran'izany raha mahazo fifaliana teny mamikelana amin'ny olona ianao dia falifaly fa tsy ohatran'izany le fiadanana miaraka amin'ny Jesosy Kristy fa na anatin'ny ady ary ianao dia eo foana Jesosy mampahery manome fiadanana anao anatin'izany dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany no hitondrako an'izany rehetrarehetra izany fa tena niasa tamin'ny fiainako Jesosy Kristy ako tena nanafaka anahy izy atao anatin'izany dia averiko aminazy rery ihany ho voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany dia azadino ny subscribe ny fiomanana ho any an-danitra ao anatin'ny channel YouTube. Thank you, Jesus.